La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Totosan-drano teny amin'ny zaridaina Andohalo ny fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana nitsofandrano ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Naina Andrizitoana. Adidy masina sy goavana no miandry azy ka zava-dehibe ny fitondrana ambavaka raha ny fanazavana azo. Banga irandray ny tarika mahaleo nodomandry androany 3 Novambra 2024 dada mpihira, mpitendry ary mpamorikira tao amin'ny tarika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Centrafrique tato anatin'ny 12 andro avy foana ny orana tany an-toerana. Faritra maro no dibo-drano amin'izany, analina ireo trabony ary atahorana ny paritany valana rehetra. Ny dinindreo avy hatrany. Filahatra tompoko lasy tompoko vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nanomboka androany fa 3 volana Novambra hatramin'ny 7 volana Novambra izao any Abu Dhabi ny andiany fa 12 fivoriam-be ny ONUD. Fivoriam-be ny firenena mikambana amin'ny fampiroboroboana ny ara industrialy. Nanatrika ny fanokafana izany ny Flo Andrajoelina ary nosafidin'ny ONUD ho orateur principal ny tenany. Nanamarika ity fionana an-tampony ity ny fanaovatsy ny fanomezan'ny ONUD famatsimbola izay mitetina 570 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara. Fifanaovatsy ny izay nataon'ny ministry ny industrie sy ny varotra Lantso Rakotomalala ary natrehan'ny filohan'ny Republika sy ny directeur général ny ONUD ho taterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao rapitso ny amin'ny tsipiriany izay. Totosa androany teny amin'ny zaridaina Andohalo ndihe fitaovam-bavaka iraisam-pinoana nitsofandrano amin'ny kandida aben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Naina Andrizitoana. Yves Richard. Tsy mora ny fanarenana sy ny fitantanana ny tanàna Antananarivo indrindra amin'izao toerana misy azao. Io no afatrafona tsipim-pitandrina ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Naina Andrizitoana. Nandritra ny fitoam-bavaka iraisam-pinoana nitsofandrano azy teny Andohalo androany. Adidy masina sy goavana no miandry azy ka zava-dehibe ny fitondranam-bavaka toy izao. Atomboy ary akina amin'ny Jehova nakina amin'izy tompo ty asa lehibe ity. Tsy moramora ny mitatana ny tanàna Antananarivo indrindra amin'izao toerana efa misy azy ankehitriny izao. Tsy moramora zany fa matoky isika fa Andriamanitra dia ambombanao. Matoky isika fa amin'ny alalan'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny olombelona, ny fiainan'ny olona atsoiny fa tsy misy hoy ny taratasy ho an'ny kristianina tany Roma teo nalefan'ny apôstôly Paoly hoe tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra. Ankoatra ny fitondranam-bavaka ny kandida Naina Andrizitoana, fotoana nitondranam-bavaka ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny firenena ary ny vahoaka manontolo ihany koa. Ny fitoam-bavaka iraisam-pinoana no tanterahana teny amin'ny zaridaina Andohalo androany. Tonga nanotrin'izany teny an-toerana ireo minisitra sasa mpikambana anatin'ny governemanta. Niara-ny ombom-bavaka tamin'ny kandida Naina Andrizitoana teny an-toerana ihany koa ireo olo-mpanjakana sy olo-manan-kajambony isan'ny tokony tamin'ity androany ity.
Araka ny loharanom-baovao voaraidy ny anjera nandritry ny lanonana ofisialy izay nitotosaina tao Ambatolampy ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana Razafmahefa Dinarivelo amin'izao fotoana izao dia efa manaraka fijabony atsy amin'ny Nosy La Réunion ny terany izay eto amin'ny Koly TV FM dia mirary fasitrarana aingana ho azy. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray mivoatra ny tontolon'ny fizahatany ary efa manaraka izany ny eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ekotourisme sakana tsy ahafahana mampiroborobo izany anefa ny tsy fampin'ny fanabeazana Michel Arnarzona. Isan'ireo firenena manaraka ny fivoarana ny tontolon'ny fizahatany Madagasikara raha toa ka efa 30 taona izay no nisy ny ekotourisme na ny fampiarahana endry zavatra roa ny ekôlôjia sy ny fizahatany maneran-tany efa manomboka mivoatra ihany koa izay sehatra izay eto amintsika mizara 3 amin'ny ankapobeny ny fototra ijoroan'ny ekotourisme. Io ekotourisme io zany dia tena zava-dehibe mihitsy na eran-tany na eto Madagasikara satria ny ekotourisme dia zavatra 3. Ny voalohany indrindra dia hoe mitsinjo ny tontolo iainana. Ny faharoa amin'ny ekotourisme dia hoe miara-miasa amin'ny olona ny toerana rehefa misy projet touristique. Ary ny fahatelo zany dia ny hoe ny olona manao tourisme tsy dia tena hoe andeha hijery tanàna fotsiny fa tena mijery mihitsy hoe ahoana ny fankafantarana na resaka kolontsaina io na resaka fahaiza-manao ary indrindrandrindra hoe zany rehetrarehetra zany ao anatina sehatra hoe mahazo tombontsoa daholo na le olona ao amin'ny sehatry ny tourisme na le olona eny toerana tompon'le tanàna zany. Firenena ahafahana mampiroborobo ny ekotourisme i Madagasikara teboka maromaro anefa ny mila fanamafisana ahafahana mampiroborobo izany raha ny fanazavana. Ny ekotourisme eto Madagasikara angamba azo atao efa manomboka dia efa 20 na 30 taona lasa angamba zay ny efa nanomboka satria tsika eto Madagasikara tena hoe azo atao hoe sehatra mihitsy azo anaovana ekotourisme noho ny arena be nanantsika amin'ny resaka arena voajanahary zany. Fa ny problema mila atsarana kokoa zany le sehatra dia ahafahana manatsara le sehatra dia tsy maintsy mila fanabeazana amin'ny sehatra ambony. Tombontsoa lehibe zany dia ny hoe ny ekotourisme zao anisan'ny azo atao hoe lamaody zany amin'ny fandehanan'ny olona mandeha fizahatany manao tourisme zany. Madagasikara anisan'ny top 10 zany hoe firenena 10 tian'ny olona hojerena fa mahatonga ny olona tsy afaka tonga eto amintsika dia zavatra 3. Ny voalohany tsy ampy ny infrastructure zany hoe ny hôtel zany. Ny faharoa ny roplanina mandeha eto amintsika zany mbola vitsy ary ny fahatelo dia ny resaka formation. Raha tsy ahivina Madagasikara dia mandrakitra ny 5 isanjato ny zava-maniry sy zava-manan'aina maneran-tany. Mahery ny Ray d'Iglesios ny fitombon'ny hafanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara tamin'ity taona ity araka ny ambarany teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro fiantraikany amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fatombon'ny hafanana maneran-tany no anton'izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Raha toa ka samba ny teto Antananarivo ny karan'ny maripana mahery ny 30 degré Celsius hatramin'izay. Saika nahitana fiakaran'ny maripana avokoa manerana Madagasikara tamin'ny faraparan'ny volana Oktobra iny raha noharina ny taona lasa. Tafiditra tanteraka amin'ny akon'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izany raha ny fanazavana trany. Marina aloha fa ny 30 degré ho an'Antananarivo dia efa azo lazaina hoe seuil na température efa manomboka mampidi-12. Tsika nge voakasika ny fiakaran'ny maripana tsika na dia hoe ny tatitra navoaka tamin'ny farany zao tamin'ny volana Oktobra teo na dia hoe atao hoe mandidina ny 2 degré ny fiakaran'ny maripana maneran'ny Madagasikara raha atao ny salanisa mazava ho azy fa voakasika tsika satria Madagasikara ao anatin'izao tontolo zao ny réchauffement mondial tena hita significatif amin'ny faritra maro dia voakasika tsika. Isan'ny miatraika mivantana amin'ny fahasalamana ny fiakaran'ny maripana io, indrindra ho an'ny toe-batana tsy zatra izany. Maro ny karazana aretina mety ho azo vokatr'io. Ao anatin'izany ohatra ny bevoka
dia voka mety tsy mahatady hafanana izy dia mety ren'le fampanina ao anatin'izany koa ny ankizy ao koa zany ny olona efa lehibe efa mahazoazo taona dia ndraindray zany mety hoe ny amin'ny arabe izy mety hoe mety fanina izy na reraka tapoka ny tokony atao hiatrehana leza aloha zany dia ny mitondra elo aloha zany zavatra mitondra elo dia faharoany ny akanjo dia tokony amin'ny coton na ny landihazo indrindra fa ny akanjo manolokoditra indrindrandrindra dia rehefa voateny teo zany rano misotro samy matetika eo amin'ny ankapobeny eo amin'ny litatra sasany eo zany rano tokony hoan'ny olona efa kilao nefa lasa manatombo izy vokatr'izao mafana be zao. Ny verina nidina tsikelikely nanomboka tamin'ny tsianandro ity ankilan'ny maripana ho any Antananarivo. Ho any Rapitsohatra 4.20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, raha toa ka 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny tantaran'ny zaridaina Nandohala, eo ihany koa ny fahalasan'ny dada izay ao amin'ny tarika maleo. Rehefa avy eo ary. Voly 100 000 ariary no azonao amin'ny fisariana rehefa manao wallet to bank ianao amin'ny herinandro ity mandraisanjara fa olona 10 be zao no sariana tsindrio fotsiny dièse 11 étoile 1 dièse Mvola tsotra aingana azo antoka. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Very eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mirakitra tantara maro eto amin'ny tany sy ny firenena zaridaina Nandohala. Toerana fikabariana, fampitana vaovao ho an'ny vahoaka ihany koa izany tany fotoana taloha tany. Rasoana Andry. Ny atao hoe Lohalo dia toerana lempona sady lembalembe ny Antamboka Voana, Ambohimanoro no avaratry Andohalo, Ambohitantelo no atsimo Atsinanany, Ambatomasina no Atsinanany, ary Ambohitsoa no andrefany. Andohalo Masina no tena anarana feno no izy toerana fiasiana ny mpanjaka saingy nafoezina ho Andohalo. Andriamasina Valona no nandravona azy sady nanisy Vatomasina teo akaikin'ny Alamadiny, izany dia ankefitry ny tamin'ny taona 570. Teo Andohalo ihany koa no nikabariana nitsapana ny hefitry ny vahoaka na Isy Asay, anolotra ny ainy osorina tamin'ny andrenina ny Lapa Besakana tao anaty rovana Tsia, mba hisakanana ny sotry ho verimaina ary mba hatsara ny tany sy ny fanjakana. Vaky nandositra ny Ambaniandro no nandre izany. Lehilahy iray natao hoe 30 alina avy eny Anozato no avy mitolo-batana anolotra ny ainy atao sorona ananganana ny lapa hahasoa ny mpanjaka sy ny fireneny. Teo Andohalo i Andrianampoinimerina no nikabary tamin'ny vahoaka ny tsy latsaky ny indray mandeha isam-bolana. Teo no nikabariany ny lalàna mandrara ny toaka izay nanaova ny Merina Entoky Dina Mafy hifady toaka tamin'izany. Nisy tsena teo amin'ny ilana atsimo amin'ny Andohalo fahiny hatramin'ny hazanatany frantsay any Madagasikara dia nataon'izy ireo tanim-boly sy zaridaina Andohalo. Eo Andohana atsimo ihany koa no misy ny Sinibendrano manangona ireo rano fisotro avy any Mandroseza ka tsinjaraina indray ho amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Eo avoan'ny zaridaina Andohalo no misy ilay vato marbre tsara tarehy ndraikentina ny anaran'ireo mpanotsain'ny fatra manerana nosy nanangana ny Repoblika Malagasy voalohany tamin'ny 14 Oktobra 1770 tao amin'ny trano malalaka ny Lycée Galieny tamin'izany. Ankehitriny efa ahitana foto-drafitrasa filalaovana baolina kitra ho an'ny olona 7 manaraka ny toetrandro eny Andohalo ka azo atao tsara ny milalao baolina kitra eny na andro na alina.
vaovao mampalahelo banga iray indray nitarika maleo nodimandry androany fatelo ny volana novambra 2024 idada mpihira ampitendry ary mpamorikira tao amin'ny tarika ny lehilahy fanatelo. Misaona indray ny tontolon'ny kanto malagasy raha toa ka mbola tsy nierina iray volana akory no nahalasana ny fahafa nindaosy ny fahafatesana androany 3 novambra 2024 ihany koa idadana Rakotobe Andriana Bela teraka ny 1 septambra 4 idada 5 taona izy izao nodimandry izao. Teo amin'ny sakafony izy no nitambositra tampoka toy ny sempotra raha ny vaovao voaray nety tany amin'ny hôpitaly n'Antsirabe saingy tsy tana intsony ny ainy. Itodo aty Antananarivo androany ihany ny razana. Anaraka anao, manay ao, jamba, indro tsinjoko, tsisitsiny. Nanana ny toerany tao amin'ny tarika mahaleo idada. Mpihira sy mpitendry ary isan'ireo namorikira maro tao anatin'ny tarika izy. Ary ankoatra ny dama dia isan'ireo namorona ny tarika ny taona 2025. Raha tsy ahivina ankoatra ny nampihirany dada dia mpitsabo tao amin'ny AGRA izy. Nampiavaka azy teo amin'ny kanto malagasy ny fampiaraham-peo maro nataony niaraka tamin'ireo mpanakanto maro. Fiatrana fitsiniany no mahatonga nahoeko fizay any amponahoany mandratraka tsy tiana oaseo no firina mitanako ka hoianao manina. Izahay eto amin'ny Cool TV FM dia mirary finoana feno ho an'ny tarika mahaleo ho an'ny fianakaviana sy ireo mpankafy. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasany ianao nanaraka izany soafa tsara tolo. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao.